fahateo dia ny rehetrarehetra miteny hoe mihinanao zay tena zanak'Andriamanitra raha miala eo izy fakapanahy koa za démonstration aza dinoana fa démonstration na fahagagana dia anisan'ny fakapanahy zay nefa ny antehiran'ny fiangonana sasany fakapanahy lehibe na azo an Jesosy le hoe anao fahagagana sa tsy anao fahagagana terena anao fahagagana itoman'ny fahagagana mba mieritrereta fa Jesosy eto itoman'ny olona fahagagana hatramin'ny jiolahy teo ankavisy-ankavanana izy dia niteny koa hoe miala eo ianao rangahy dia ianao nge zanak'Andriamanitra maninona no tsy miala teo tamin'ny ora fahaenina ozy izy mipina enina foana ny ora jiosy tamin'ny 20 zany maizina ny tany aman-danitra ny maizina amin'ny boky ny Amosy dia mariky ny fahafatesany zanaka lahy matoa teo amin'ny jiosy zay ny izy mpito amin'ny toandro ary zay marina le izy satria zanaka lahy matoa n'Andriamanitra Kristy ary tamin'ny ora fahasivy zany eo izy le fahasivy resantsika miampy enina 15 heures zany nanao hoe Elohi Elohi la maha sabaktani Andriamanitra nahoana dia mahafoy ahy ianao zay vao maty izy ary zay le hoe nafon'Andriamanitra ny zanany mba hanavotra atsika noho isika ka na Andriamanitra tsy niraharahan'i Jesosy zanany na i Jesosy tsy niraharahany ainy ary zay natao hoe abandon de Dieu fampianarana lavabe koa amin'izany hoe Andriamanitra nafony zanany niala tamin'ny zanany ny fahafatesany dia fisarahana amin'Andriamanitra ary zay ny maharatsy indrindra ny fahafatesany fitenitsika hitatsika maso zany hoe fisarahana amanena fa ny fahafatesana dia fotoana amin'ny devoly fotoana anankiray misy vida tsy arahan'Andriamanitra aminao fa idira amin'ny devoly amin'ny fiainanao nizy ianao nizy satria tsisy idirany hoe misy devoly ianao na tsisy devoly le izy fa fotoana amin'ny devoly io c'est rendez-vous avec le diable mandalo zany daholo isika rehetra ary za amin'ny vavahana fa mankaizy ianao rehefa tonga fotoana io fa io dia fotoana amin'ny devoly manapaka ny ainao misaraka amin'ny Andriamanitra ary zay ny antony vavaha rehefa tafasaraka ianao amin'ny indray mpimaso io tonga ny anjely maka anao ionandray amin'ny Andriamanitra ho an'izay mino ho an'izay tena zanak'Andriamanitra fa ho an'izay tsy mino tsy tena zanak'Andriamanitra saritsary no ohatran'ny jodany resantsika dia efa ny devoly no mitondra anao ana amin'ny toerana zay tsy ho tianao mandrak'izay satria ny fahafatesany dia fisarahana amin'Andriamanitra fotoana amin'ny devoly io ary na Jesosy ary natahotra an'io satria fotoana amin'ny devoly io ary zay na tonga azy ny teny iray hoe isory amiko satria io zany fotoana andreseny devoly azy ary zay matetika tsy azo ny olona manazava manina moa Jesosy natahatra fahafatesana amin'io zany izy dépourvu de ses forces de ses puissances fa io ny fotoana ny devoly ka na devoly ary dia maharesy azy ary zay ny fahafatesana mandalo amin'izany daholo isika fa ny aorian'ny fahafatesana tsy tovizatsika fa misy ireo entiny devoly mandrak'izay tsy tafaverina tsony fa misy ireo izay hoentiny anjely ana amin'ny fiainana mandrak'izay tsy misomonga amin'izany ny Zoma masina ary zay mahafa ny Zoma masina andinian-tena momba an'izany hoe mankaiza moa ianao sao dia lany andro tahaka ny Jodasy fa mankaiza ianao dia tsy fantatra akory ny antony andehananao amin'ny fiangonana ka lany andro amin'ny zava-madinika miady amin'ny zavatra tsisy dikany mitsingoloka teny rehetra aty amin'ny fiangonana zay tsy idiranao anan-danitra sy ny fihetsika ny olona rehetra fananao no etriretina fa ny an'ny Jesosy eto dia nanolotra ny fanahany ary zay ny dika hoe manolotra ny fanahany ho an'Andriamanitra ny fanahany Jesosy fa tsy ho an'ny devoly ampisaraka azy vetivety amin'ny fisarahana manaina ny devoly fa ny fanahany dia ho an'Andriamanitra mandrakizay ary zay ny dikany hoe nanolotra ny aina izy dia nitritra ny hevitra masina tao amin'ny tempoly manazava hoe manomboka izao zany mitovy fahamasinana ny olona rehetra ao amin'ny Kristy fa tsisy hoe hevitra masina sy hevitra masina indrindra intsony
Ary izay no resahan'ny Hebreo 5 teo. Ny Hebreo 5 zany milaza ny sorona nataon'i Jesosy nomboka amin'ny 7. Tao amin'ny nofony io zany ny vavaka farana nataon'i Jesosy ho antsika. Vavaka zany io azy fijaliana io hoy ny mpanoratra ny Hebreo. Tao amin'ny nofony raha nanao fivavahana sy fangatahana nombany fitarainana mafy tamin'ny ranomaso be izy amin'izay mahavonjy azy amin'ny fahafatesana. Ary voahaino izy io sisa. Nohainon'Andriamanitra izy satria matahotra an'Andriamanitra izy na zanak'Andriamanitra izy. Mianatra fanarahana izy, obéissance zany, mianatra fahoriana izy na dia zanakary izy. Ary tanteraka izy loha ranon'ny famonjena izy amin'ny zavatra rehetra. Io fahorian'i Jesosy io efa ny mpanao salamo fotoana taloha be. Ny salamo dia efa naminany Davida. Satria salamo 220 io nalain'i Jesosy hoe Eloi lama sabachthani. Dia io andininy voalohany amin'ny 220 io zany nalain'i Jesosy tamin'io. Ilaza amin'ny Davida ny fahoriana nanjo azy tamin'ny fotoanandro. Nefa miantefa koa amin'ny Jesosy Kristy. Manondro molotra amin'ny olona izy amin'ny 7. Izay rehetra mahita dia manaratsy anahy tanteraka tamin'i Jesosy. Na zany arankina amin'ny Jehova fa izy no hamonjy azy. Nafoiny an'Andriamanitra ho faty ny zanany hamonjy anao. Ary zay ny antony lehibe indrindra amin'ny finoantsika anisan'ny fety lehibe indrindra amin'ny Kristiana ny Pasika. Anavaka amin'ny olona amin'ny fahotana ny mission voalohany amin'ny Jesosy. Fa tsy tahaka ny heveriny sasany ampanan-karena na aneravady ho anao na anome an'izao. Ka tsalo ny fanjakany sy ny fahamarinany dia omeny anao cadeau anampy anao ny sisa. Ary matetika zany zay tsy azon'ny olona mankao amin'ny fiangonana hoe ny tena analana ny olona amin'ny fahotana ny antony voalohany aloha. Fa antony faharoa le hoe fahasitranane, fahasoavane sy ny sisa. Efa vokatra le famonjena mandeha. Ny fahotako sy ny fahotanao aloha ny mahamaiky amin'ny Jesosy. Ary raha vao tsy zay dia tsinitsinina le azo fijaliana. Analana anao ny fahotana hamonjena ny fanahinao aloha ny mahamaiky amin'ny azo fijaliana. Fa tsy ny zavatra ranofina ny tahaka an'izany. Raha tsy zany dia maivana kely na hafatesan'i Jesosy raha resaka rena, resaka vady, resaka fahasalamana no ataonao hoe manana ny Jesosy. Fa ny fanahinao mankaizy anao rehefa miala eto. Fa tsisy tavela eto isika. Zay ny mahamaiky an'i Jesosy. Zay ny nahamaiky azy, zay ny nahafatesana. Fa raha tsy zay tsy nankaty. Satria raha vady na rena ilainao vitany Mosesy manome an'izany, Eli na vita an'izany, mpaminany rehetra na vita an'izany. Zay ngely tsy mampitovy an'ilay izy. Be dia be ny mahavita an'izany ety an-tany afaka mampanan-karena anao. Afaka manome fahasalamana anao. Ka tsy zay mihitsy ny antony dinany zanak'Andriamanitra fa maivana loatra raha vao zay. Tsy zay. Anefa ny ankaman'olona mankao amin'ny fiangonana dia zavatra ety amin'ny tamy daholo ny tena ilaina ny amonjeny fiangonana. Ary ny alana ao amin'ny fiangonana koa mbola zany satria tsy tahita ny raminy. Tena rehefa maivana kely ny antony vavahantsika. Zay koa ny alana ny olona amin'ny fiangonana, ialana anatin'ny sampana sy ny sisa. Izy io ny leo mahita ny pastera io ohatra sy ny takan'izany. Dia tsy hivavaka izy. Maivana loatra. Zay netretina amin'ny Zoma masina inona marina zao, inona zao ny andehananareo mankaty. Tokony manontany tsirairay. Ao no moa tsy mety ahitsy ao anatin'ny fiangonana fa adininy hoe ny fanotsiana azy no mampiditra azy anan-danitra. Dia mitovy amin'ny Jodasy ihany zany ianao. Eo mandrakariva fa tsy voavonjy mandrakariva. Zoma masina zany eritreretina an'izay satria alohany amin'ny 5 Jesosy tsy maintsy nalevina. Satria tsy azo atao ny miantona amin'ny azo amin'ny andro sabata
mbola misy lalàna ny jiosy anankiray koa zay mahatonga ny Jesosy nivonjivonjena nalevina Zoma ihany. Izy koa moa nalaky maty rahateo satria fa maty kapoka atry ny maliny iny. Dia tsy mahagaga raha efa maty talohan'ilay jiolahy anankiroa izy. Dia amin'ny dimy zany Jesosy nalevina aingana nangata amin'ny Joseph avy any Arimatia ny fatiny. Dia izy roa lahy reo mbola tsy maty dia natao inona ny taolana hoy zareo? Der broken the leg. Domina zany ty potehina ty zany mandeha daholo ny raha zany amin'izay zany maty malaky le olona zay ny fanao zany. Tonga dia domina amin'ny marto fotsiny zany le ranjony ao zany dia migorona ny raha dia mba maty malaky le olona. Saingy tonga amin'ny Jesosy efa maty marina dia natao inona moa? Sondromina lefina ny lanovony jerena hoe maty marina fa tsy hoe mody maty. Dia izay mahatonga azy hoe tsy tapahana ny taolany ao amin'ny salamo, satria efa zay mihitsy miprogon'Andriamanitra hoe tsy tapahana ny taolany fa mbola hatsangany. Zay mahatonga azy nivonjivonjena levina ny Zoma hariva. Dia ny sabotsy tao ampasana sabata jiosy io. Ary zay mahatonga antsika mivavaka amin'ny andro alahady fa sabata jiosy sabotsy tany ampasana i Jesosy. Ka raha mivavaka amin'ny Jesosy ianao tsy le sabata jiosy tsony, satria tsy famonjeny iny, fa sabata lahady satria zay no nitsanganan'i Jesosy. Ary nisehony foana nampivany mpianatra foana alohan'ny hodiny anan-danitra. Fa ny tena zava-dehibe androany dia hoe fantatra ao ve fa nafon'Andriamanitra ho faty noho ianao ny zanany, fitiavana ianao mba hanana fiainana mandrakizay, tsisy afa-tsy zay aminy antony an-danina am-piangonana, fa ny sisa dia fanampiny amin'ny maha-fiarahamonina azy, resaka fiarahamonina, satria misy resaka fiarahamonina ny fiangonana, fa resaka finoana dia tokana ihany hoe mankaiza ianao rehefa maty, fa tsisy miala zany, tsisy afaka miala amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Raha mandray ny Jesosy ianao ka manaiky hiala amin'ny fahotanao, dia hoentiny aminy anan-danitra ianao, tahaka ilay jiolahy amin'ny teneniny hoe anio ny onanao amiko any paradisa. Amen. Sotranao zay Jesosy fa mbola afaka nandray ny afatra avy aminao. Manoloana izany fampianaranao izany anefa Jesosy dia nahatsiaro izahay, menatra izahay fa tsy nahatakatra ny sitraponao. Fona aminao izahay fa ny fijalianao Jesosy Kristy dia vokatry ny fahotanay. Ianao no nandoha izany, ianao no nandoha ny vidiny izany mba ahazonay famelan-keloka sy fanantenana vaovao, anavotana ny fanahinay. Tsy tsapanay tokoa ny ahalehiben'izany fitiavanao anay izany. Mamela ny heloka re Tompo, mamendrafo aminay. Ampianaro hatrany izahay handeha araka ny sitraponao ary ahatakatra izany fitiavanao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy irery ny ivavahana eto izany. Amen. Nisanganandrenitseny somafaly amafana ny fahotantsika. Hoy ny Tompo anareo, fitiavana mandrakizay nitiavako anareo ka izany nampaharetako ny famindram-poko aminareo. Raha miaiky sy mankatoy anareo, inona mivokatsoa amin'ny tany. Noho izany dia voavela sy voafafa amin'ny fahotanareo, noho ny anaran'ny masina samy mideran'ny Tompo ianareo manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotaminy, sambatra ny olona izay tsehan'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Petraka amin'ny fifaliana isika noho izany famelan-keloka ny raisitsika izany. Anaovan'ny fanoloran-tena antsika isika amin'ny alalana rakitra, eo am-panatanterahana izany dia ataontsika ny hira amin'ny FFPM laharana fa 270. FFPM laharana 270.
hitsangantsika ny olotra ny rakitra. Zao sika dia hiditra amin'ny tapany faharoa ka atolotra ny tompon'andraikitra ny fandaharana, ny fitariana. Masina, masina, masina Jehovah Tompo Andriamanitra, feno ny voninahitra ao zao rehetra zao ry Tompo, ary tonga eto izahay anaja sy anaiky raketinao atomponay, fananaiky ho faty ianao Jesosy Kristy hitondra fiainana ao anay. Amen. Jesosy Kristy ilay zanak'ondry tsy misy kilema, no nizaka ny fanaintainana sy ny fahoriana be tokony ny anjady tamintsika zanaky ny fahotana sy ny fahaverezana. Nataony ampitiavana lalina izany, ary tsy ho voazahantsika na oviana na oviana. Filazantsaraky ny Jaona 5:17 no mame izany, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Nozakain'i Jesosy daholo ny latsa, ny eso, ny fandrabirabiana isan-karazany tokony azo antsika olombelona noho ny fahotantsika. Sainy kely anie, io famafisany lohantsika io dia ilona ao amin'ny fahafinaretana eto amin'izao tontolo izao io. Isika miampanga namana sy tia mandaingalainga io. Isika mangalatra sy mametsiavana sy namana io. Isika manamaivana amin'ny bitsika mifanahy masina efa midradradratra, manoro lalana ho amin'ny fahamarinana io. Ry havako, tsy mendrika an'i Jesosy ny fiampangana azy, kanefa noho ny fitiavany dia ny ekeny daholo izay tokony ho antsika dia ny fahafatesana izany. Anio ary raha mbola tsy nanaiky an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ianao, dia aza misalasala fa manolora-tena. Raha efa isan'ny sakaizany kosa nefa ianao, dia aza verina amin'i Jesosy tsony ny efa nahazo azy teo amin'ny hazo fijaliana. Aza hiverenana intsony ny lalana efa nahavery anao, fa mety teza hibebaka sy avao ao aminy amin'ny fotoana rehetra mbola omeny anao. Raha manolo tena tokoa anie ianao dia tsarovy fa Kristy no hitafy ny hotanao, ny tsy fahantaterahanao rehetra, ny fahamenaranao sy ny fahalemenao, ary amantsika izany eo amin'ny hazo fijaliana. Fa ianao kosa,
hitafy fahadiovana, hitafy fandresena, hitafy famindram-po, hitafy ny fahatsarana rehetra milaza fa efa zanak'Andriamanitra ianao. Hamafiso ny finoana ry havana, sikino ny fahamarinana, fa toy izany ny firedaredan'ny fiavaozana ampanantenain'i Kristy antsika raha ao aminy isika. Aza misalasala mitondra eo aminy mombanao rehetra, ary aza mitoky amin'izao tontolo izao, izay sady miovaova no mamadika ary tena mamono fanahy, ka mitarika ao amin'ny fahaverezana mandrakizay. Tsaroa fa mipetraka eo anoloantsika mandrakariva ny safidy, ny fiainana sa ny fahafatesana mandrakizay anao ny safidy. Rehefa tapitra manko ny fepitoana iainantsika eto tany, dia ingany isika ho isan'ireo ihany ka ny fahasambarana sy ny fiadanana eo anilan'i Jesosy Kristy rahatr'izay. Voatahirana eny fikelezanareo ainao amin'ny tompo, ary tsy hisy hamafana eny anaranareo any an-danitrany. Izany rehetra izany no anirahana antsika sakaiza, hitory-teny somafaly amin'ny manodidina antsika, meteza ho roy hanaparitaka ny sorona lehibe sy feno fitiavana indrindra, dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra sady Andriamanitra nahafoiny ainy ho anao, ho ahy sy ho an'izay rehetra te hanantona azy. Raha manaiky sy mity azy ianao dia ho tsenainy eny amin'ny ranon'ny lanitra amin'ny fifaliana lehibe. Isaintsainantsika izany nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana izany, dia manolotra izahay Sampana Tanora Kristiana rantsana antsamin'ny 10 ny ireto hira manaraka ireto. Torio reheran-tany, mba jereo ny zanak'ondry, ombra my fo, his robes for mine, tompo enoy, rehefa vitako ny asako ety, his light in us. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
Rambuliati antani
Sambaranabe.
Soaran'Andriamanitra lehibe isika ny amin'ny fahatanterahany Zoma masina izao herinandro masina izao izay niainantsika nomboka tamin'ny alahady miaraka amin'ny sampana sekoly alahady anatin'izany ny rantsana tany ketsa ny sampana vondrona fototra laika ao anatin'izany ny vetso ny folo alin-dahy ny latsinainy talata ny mpanazava stily ny alarobia ny sampana fifoazana no arahan'ny fikamanana katekomena sy ny sampana dorkasy ny alakamisitsika niaraka tamin'ny dekôlina sy ny olona ary ny zoma isika niaraka tamin'ny sampana Tanora Kristiana ao anatin'izany ny antsany folo alin-dahy ny raha pitso fahanginana manginitsika mandiny tena inona marina ny dikany fahafatesan'ny Kristy amin'ny fiainako amin'ny ankonako amin'ny asako amin'ny fiangonako amin'ny finoko misy ny teny vakina ao anatin'izay dia isa tokantrano ny manatanteraka ny fanompoam-pivavahana arak'izay mety aminareo tsy voatery amin'ny ora io raha tsy tratranareo na miroso aloha kokoa ny pasika antsika ny mankalaza ny sanganan' Jesosy velona ary ny ariva ny pasika fiderana izay anasana antsika rehetra hitsangana isika indray nitsodrano ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan-Andriamanitra ray fa ampiraisana amin'ny fanamasina hitantanareo naizanaiza le ianareo hotahinareo mandeha hotahinareo mitoetra hotahinareo miditra hotahinareo mivoaka amin'ny tokantranonareo amen petraka hivavaka mangina isika Nafoin'Andriamanitra ho faty ny zanany noho ianao noho isika ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo hivavaka isika misaotranao zay tompo amin'ny alalan'ny sampana Tanora Kristiana nahatanteraha amin'ny herinandro masina hatramin'ny zoma zao misaotrana amin'ny fiangonana manontolo zay